Yaraba topoko lasy topoko vavy manamafy ary mamerina ny araba ifanitana teny aloha ary manasantsika anaraka ny fandarana amin'izao alina izao fandarana izay mbola mazava ho azy fa ny resaka fifidianana ny resaka politika amin'ny ankapobeny no tena ivalaparantsika ao anatin'izay ny vahintsika manaraka eto dia ry zareo avy eo anivon'ny vondron'olotsotra na ny VOT izay fafantatra moa miaraka amin'ny filohany Ramatoa Sarazo hoe miarabanao ary misotranao manaiky vahin'ny fandarana indray amin'izao alina zao. Dia miarahaba ihany koa anao namana fa miarahaba ny mpiaino atsika izay mahita atsika manaraka amin'ny fandarana resabe amin'ity anio ity. Ya elaela tsy hita elaela no tsy eno zany vondron'olotsotra zany taiza inona no zavatra nitranga inona no vaovao inona no atondisy zavatra varoso ampijery atsika akoatra ny mazava ho azy ny fahafantarana fa manohana candidat Jean-Louis Robinson ianareo. Misaotra betsaka na amin'ny fitenenana namana fa tsy hoe ny akarana teto angambany atao hoe elaela tsy niaona isika fa ho anay dia ny asa foana izahay araka izay lefa foto-kevitra alalany be somaro anay sy ampifantarana ny olona hoe izany vondron'olotsotra zany dia miasa mangina nefa mafana izany hoe tsy mipetrapetraka fotsiny zany fa mandray andraikitra trany isaky ny événement mitranga eto amin'ny firenena dia hatramin'izay fotoana izay andray 5 taona ny joronay dia misy hatrany ny asa izay atao amin'izao fotoana izao moa dia misy ny atao hoe fifidianana filoham-pirenena nisy ny premier tour izay efa nivitantsika tamin'ny 2020 ny volana oktobra lasa teo dia nandray anjara feno izahay ary miditra ihany koa amin'ny deuxième tour izay iarahana amin'ny législative amin'ny députation dia ao anatin'izany koa ny fandraisana andraikitra amin'ny VOT fa saingy mampiavaka anazy aloha dia mbola tsy mivoana foto-kevitra ny joronay ihany izay VOT hoe izay mametraka aloha ny targetra ny tanjona amin'ny tolona izay atao dia ny fanatratrarana ny fandresena tsy inona izany fa ny famerenana ny ara-dalàna ary ihany koa fampidina ny filoha Marc-Ravalomanana eto an-tanindrazana ary izay rehetrarehetra izay dia ao anatin'izay no isiny ny fitoniana ho an'ny vahoaka isiny ihany koa ny fiverenany ny fandrianam-pirenena ao anatin'izay ara-dalàna araka ny sotoavina maha-malagasy sy maha-républicaine Madagasikara izay. Ya safidy anohana ny candidat Jean-Louis Robinson ianareo inona no ataon'izay mifameno amin'ny tanjona sy ny tolona iverinareo atao ve ny zavatra entiny io candidat io? Tiako aloha mampafantatra fa tsy vao androany izahay na vao omaly no hoe izay vao nafantatra ny docteur Jean-Louis Robinson fa efa ela ny ara-niasa taminy ary tsy mamenatra ny teny an'izany fa maro ireo fotoana izay niarahako ny serasera taminy tamin'ny fotoan'andro izay nisy mampiasa ny serasera sy fampalalam-baovao koa moa ny tena dia nafantatra tsara ny asa nataony tamin'ny maha-ministra ny fahasalamana azy tao anatin'ny fitondrany filoha Marc-Ravalomanana. Noho izany rehetra izany dia efa resy lahatra izahay ary mahafantatra anazy tsara amin'ny traikefa sy ny fahaiza-manaony eo amin'ny fitantanana ny fiainam-pirenena. Eo ihany koa izay fa tsy azo adino ihany koa ny fahaizany miara-monina izany hoe ananany président Jean-Louis Robinson izay fahaiza miara-monina izay satria dia olon'ny fiaramonina izy ary tena mendrika azy maray aman-dreny azy ary hita ihany koa fa hoe izy mihitsy no anisan'ny dokotera tokana anasitrana Madagasikara anasitrana ihany koa fampihavanana izay tena efa marary tratra fampizarazarana dia misy matoky izay fa vitany tanteraka zany ary eto koa izay dia hoe tsy diso hevitra mihitsy na diso safidy akory filoha Ravalomanana nanendry azy sy nanohana azy fa tena hita ihany tokoa fa hoe tsy mifanalavitra eo amin'izay traikefa izay fa tena mifameno tsara izy mirahalahy ao anatin'izay fitantanana izay satria matoa vonona nanohana azy ny safidy anohana azy ny filoha Ravalomanana dia fantany tsara ary olona teo anatin'ny fitantanana io manana traikefa amin'izany dia matoky izay fa tena tsy diso koa ny havana izay nametraka ny antoko hoe havana nanolotra azy fa tena hoe havana marina izy izay ray aman-dreny ny fampihavanana firaisan-kenam-pirenena izay. Resaka ny hoe fanonana candidat Jean-Louis Robinson misy ihany ny mieritreritra ary mety tsy madiso ny fieritreretana an'izany hoe raha toa moa zany ka tsy ny candidat Jean-Louis Robinson fa olona hafa tamin'izay faniara-niasa tamin'Andriamatora Valomanana teo aloha no narotsany azo antoka angefa tsy maintsy nanohana an'izay foana ianareo fantanena mipetraka hoe
tena ilay candidat mihitsy ve maresy lahatra sa hoe io aloha ny baiko n'Andriamatora Valomarana zay ianareo manana tanjona hoe apody azy atanindrazana dia toanana io satria lalana anankiray ahafahana mamerina azy eto. Ie, tiako kely manazava an'izay satria rehefa miakatra eo anivinaina manjery dia manazava an'izay foana hoe ny vondron'olon-tsotra amin'izay vondrona maha olon-tsotra zay tsy natao anara-drenirano fa matoa zay nijoratra amin'ny 2024 nanohana amin'ny Filomarika Valomanana nanohatra ny tsirariny amin'ny fanonganam-panjakana dia miaro ny safidinay satria safidinay no ny safidy nametraka amin'ny fahefana ny fidy amin'ny Filora Valomanana teo anivo amin'ny fitantanana amin'ny firenena ka dia miaro ny safidy izahay izany rehetrarehetra no tiako apetraka hoe tsy sanatria izay manara-drenirano fotsiny fa izahay dia matokony lehibe anay inona moa ny tokony anohanana ny ray aman-dreny izay tohananay amin'ny Filomarika Valomanana raha toka ny heviny no toerinay tsisy mampanohana anay intsony fa izany hoe ao anatin'izay eto koa dia manadiso ny hevitra ny sasany hoe misy foana mantsy vete jadina Filora Valomanana baiko ihany koa izy ianao teo tsy baiko le izy fa tiako apetraka eto Filora Valomanana dia mametraka an'izay laminasa satria samy fanitsina lesoka ny zavatra nisy teo aloha izay rehetrarehetra ny seho izay na ho amin'ny mpanongam-panjakana na ho anay olon-tsotra na ho amin'ny mpanao politika iza na iza na sehatrina na sokajin'izy ianao na amin'inona ka mena eto amin'ny tany sy ny firenena anatra ho an'ny tsirairay ampiandraisana lesona izay fangiry firiana fanonganam-panjakana nataon'ny sasany tsy ampiheverana izay misy koa ny fanitsiana ho any rehetrarehetra izay samy tompony andraikitra zany ny tiako tenenina ka eto izay dia miteny hoe noho izay andraikitra izay dia mametraka izahay hoe ajainay ny tenin'ny ray aman-dreninay ary tianay aseho koa amin'izay fotoana izay hoe misy tanora malagasy tsy voatery anao tsinitsinina na nososy ny asa tanindrazana fa manana tanora endriny Madagasikara ary aseho satria misy amin'izao moa rerehana be ny resaka tanora nefa ny tanora milaza mpitondra nefa tanora mamodika ho avy ny tanora mitovy aminy tsy haiko hoe mbola misy ve ny mahagasy raha andreny olona reny tsy fantatro mitepo ve ny fo sy ny sainy satria raha ho anay tanora ankehitriny dia podika tanteraka ary izay mahatonga anao hoe vehivavy no mijoro ankehitriny ary tsy miemotra mitolona taoko ary za dia vonona trano na misehatra ina misehatra ina miady amin'ny tsirariny ary izay no hijoroako satria ny antony dia izao hoe manataranaka iaina amin'ity Madagasikara ity ary tsy hotsingo satria ny andro efa vita fa ny apitsony le antaranaka ary izay mahatonga ana ary mahatonga nay vondron'olon-tsotra atao anatin'ny voto manana an'le foto-kevitra sy tandro-pandresena hivitoerana hoe aleotsika samy olon-tsotra mifanabe amin'izay mba tsy andry ny mpanabe fotsiny fa ilaina fanabeazana eo amin'ny samy olon-tsotra rehefa nataonay zany ary izay dia sa eto no mijoro miteny hoe tafitanay le tanjona namana fa fanabeazana amin'ny lafininy io ara-potokevitra ara-pototsaina aloha ny tena zava-dehibe politika sa manao ara-pototsaina ny zava-dehibe satria io moa mody tsy hita amin'izao fotoana izao fa anisan'ny vety an'io izahay vondron'olon-tsotra satria nanana lanjana io ary lara-pamehana io tamin'ny fandaranasa ny Filomarika Valomanana izay hitanay fa vitany Dr Jean-Louis Robinson ny anohy an'izany dia eo amin'le hoe fitaizaina fanovana ara-toetsaina ny ainga tamin'le hoe fampianarana leadership hitantsika reny président Pokotany teny amin'ny toerana reny fa hiverenako le teny hoe tsy sanatria mpanao didi-jajana Filora Valomanana raha ny safidiny Jean-Louis Robinson na nanohana fotsiny izay anten'ny Filora Valomanana hoe izahay voty dia anara-drenirano tsia fa naka-hevitra izy anisany nanontaniana hevitra izay vondron'olon-tsotra ary io dia hoe tsy natao hoe ao anaty trano ihany fa rehefa mpanohana rehetrarehetra izay lany maro anisa izay no raisin'ny Filora Valomanana matoky izy dia izay koa mifampatoky satria izay le fiteny famalo fifamenoana anatin'le fanohanana dia ilaina le firaisan-tsaina fa io koa nefa ny ombindray mandry tsy indray mifo fa mety ho tonga mifanontaniana izay no nefa tsy maintsy apetraka foana izay hoe tsy maintsy tohanana hatramin'ny farany mba mianatra an'izany tena hoe firenena demokraty zany tsika hoe miaina ohatran'ny zareo any Amerika amin'ny tany mandroso mba fakatahaka hoe rehefa tia mifoto-kevitra hijoroanao atao hatramin'ny farany ary izay koa mbola hidirantsika moa izay rehefa avy eo fa nefany
tiako atongavana dia zao hoe alelo ny olotsotra samy olotsotra mba hifanabe amin'izay fa tsy andry lahy foana hoe fanabeazana avy any amin'ny mpanao politika. Resaka fanabeazana ianao tena zava-dehibe zay satria natsidika ao toy ny resaka toe-tsaina ny zavatra hita matetika hatramin'izay ary tao anatin'ny 5 na fotoana farany ny fandraisana andraikitra amin'ny olom-pirenena na ny tompon'andraikitra samihafa izay mazana eo anatrehana olana tsy mitady vahaolana avy hatrany fa mifanilika rihitra aloha dia anontany hoe ametraka fanitsiana ara-pitaizana rehefa manabe dia mety tokony modely ny olona ianareo manohana ny docteur Jean-Louis Robinson manokana miaradia amin'Andriamatora Valomanana Marika ve afaka miteny mijery fitaratra tsara dia hoe inona kosa arany tsy nety satria nahoana ilazana ny toe-javanisy tamin'ny 2010 fiteny malagasy hoe vitsy mikitrana irery ary ny arahana hita fa matoa nisy olona tonga teo amin'ny fihetsehana dia nisy antony na resy lahatra amin'ireny olona ireny afaka mijery fitaratra masaha mijery fitaratra ve ary afaka manao jerikana ny tenany ve miteny hoe zao kosa tsy nety ary mino fa azo ahitsy fisy zavatra izay ho an'izay mpitondra toananareo lany io miaradia amin'Andriamatoa Marika Ravalomanana. Tiako azavaina aloha dia mazava be le izy ao anatin'le fanohanana maromaro ny antity ao ary amin'izao fotoana izao ary dia maro ihany koa ireo diso lalana izay heverinay fa diso lalana satria izany ninona ny tenentsika izany fanonganam-panjakana izany dia voatana mafaty satria aoka tsy ho tapena maso eny fa na ianao namana fa afaka mitsara hoe manahoana mivokatra le fanonganam-panjakana io zany mitovy amin'le hoe mpitondra fiara izay tsy mana permis nefa hitomany amily volant dia lasa hoe permis mboritsoloza donc mandeha any amin'ny tsizy ny firenena rahantsika malala ny zava-misy fa amaly an'le zavatra nanontanianao teo hoe tsy faly hitsikera be fatany fotsiny izahay fa izay nataoko hatrany amin'ny voalohany hoe tsy maintsy mijery mandray lesona koa ianao araka ny teninao hoe vitsy tsy mikiritsan-drery fa io koa ny ratsikely lalana rehefa izay mampalahelo atsika malagasy ary tena mideran'ny taolo midery an'ireo razambe atsika nametraka an'ireo bola teny maro samihafa izay ananantsika rena be dia be izy io tsy diso tokoa ny sehatra fanabeazana taloha tamin'ireny ohabolana reny raha miteny hoe ny ratsikely lalana ary io dia miteny foana hoe aza mitomany randrana tsy manefa misy fitenenana misy fipetrahany amin'ny lafin'ny fanabeazana zay le teneniko anao hoe ny taolo taloha tsy nanana ny teknôlôjia moderna be ohatr'izao miresaka tontolo fanabeazana nefany nipetraka amin'ny fifanajana ny rafitra fifampitaizaina miainga ny foton'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny ohabolana miainga avy eo tokantrano fa amin'izao fotoana izao ilay izy vao hitsaka amin'ny fanatotoloana iny somary idirako kely namana fa sady mampalahelo satria simba ny tanora firy aminay tanora ankehitriny no mba malala fitadiavana izany hoe fitiavan-tanindrazana izany vitsy izany satria rerehana hoe manaika ilaina amin'ny fanatotoloana eo amin'ny sehatra ara-teknôlôjia moderna mazava le izy fa saingy izao mampalahelo le fanatotoloana miditra eto amintsika tsy araka ny traikefa ny fananany fiarin'mpananan'le olona eo amin'le firenena fa miroborobo le izy ary izay nataoko hoe miroborobo tsy mifanetana amin'ilay rafim-piainana ara-pitantanana sy fahaiza manana manao amin'ny isa-tokantrano any ka tsy vitsy ireo tanora manohatra ray aman-dreny raha fitiniko amin'ny teny fohy izay zavatra nambarantsika tamin'ny makasika ny hoe fijery fitaratra ny lesoka tato anatiny nay mouvance mpanohana ny filoha Marika Ravalomanana manohana ny docteur Jean-Louis Robinson sy ny avetsy-akilan'izay dia zao fotsiny ihany ny vondron'olon-tsotra izay teny atsipy hoe manana andraikitra bebebe kokoa anatin'izao tomponantoka mahazo amin'ny firenena izay latsaka katerena latsaka andavaka zao izay mapotika amin'ny fiainan'ny be sy maro zao ny olona izay nanonga mpanjakana izay nge ny mampalahelo anay satria tsy safidinay vahoaka maro anisa le izy matoa zay mbola afaka namina pirofo namana fa tamin'ny premier tour teo amin'ny salanisana dia izay moa tsy afaka hiteny be sana satria tsy nanana feny PV zay teo ampelantananay fa nahita lesoka zay tsy amin'ny fitetezana tamin'ny tsy fetezana nisy teo amin'ny fifidianana premier tour teo fa ny zavatra tiako
ambara fotsiny tao anatin'izay satria mbola hiditra ao anatin'izay tsika rehefa avy eo dia tsotra sy mazava hoe tomponantoka zato isanjato amin'ny fampiten'ny firenena zao a ireo mpanonga-panjakana sy ny mpiaradia aminy tamin'izany fotoa zany ary izay no anairanay ny malagasy rehetrarehetra ny vahoaka olon-tsotra maro anisa manerany nosy tsy vaky volo hoe aoka amin'izay tsika tsy maty ny androany fa mba hitsinjo ny lavitra anana fijery lavitra zay araky ny antsoava taon'ny ray aman-dreny Filomarika Ravalomanana satria izay tsy niteny hoe lavirariny nataon'ny Filo Ravalomanana kanefa kosa ilay masoandro niratra kely izay mba natenaina hisokatra kanjo tonga dia tratra ny eklipsa avy hatrany dia tonga dia maizikitroka tsy tafiarina intsony ny firenena ny vahoaka tsy manatsiny maro anisa no milanja ny gidiny izay zavatra izay koa mbola naresy lahatra anoananay amin'ny docteur Jean-Louis Robinson ary anaovanay ezaka goavana amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra zao amin'ny fampandaniana azy satria ny antony tena anisan'ny lara-pamehana izy moa tena hita mihitsiny hoe tsy dia tiany loatra ny azy lehibe pitsipitsiny ambony latabatra io fa ny azy ny vokatra eny akanja eny sur-terrain eny no ahafantarana ny bainga voavadika ny ahafantarana ny vokatra azo ka izay zavatra izay no tianay atao anatin'ny voto hoe naresy lahatra anay koa no ananay ny docteur Jean-Louis Robinson satria lara-pamehana ho azy ny sehatra fanabeazana izay anisan'ny fivoarana hoentina mpandrosoana ny firenena anarenana indray sy amerenana indray ilay sotoavina araky ny mahamalagasy atsika ny asa tanindrazana zany ny zava-nisy teto amin'ny firenena aorinana krizy rehefa misy fitondrana miakatra dia misy hatrany karazana fanenjehana ny fisamborana ny arahana hito zany ny fandimby ny fitondrana dia ny fandimby koa ny fampidirana ponja teto ny mpiaradia amin'Andriamato Ravalomanana manohana ny docteur Robinson samy manome antoka eto fa tsy verina amin'izay pratika na fomba fanao amina alternance any amponja izay rehefa misy ny alternance eto amin'ny fitondrana ny tiana tongavana eto hoe atraiza ny fifamelana atraiza ny amin'ny fampihavanana indrindrandrindra sy nipetrahana ilay kandidatoananareo ho ray aman-dreny ny malagasy tsy akanavaka na ko lafy politika inona na ko lafy politika inona rehefa mbio amin'ny fitondrana izy makasika an'izay zavatra izay dia ataoko hoe tsy izay voty rery moa na ny vondron'olon-tsotra no manohana ny docteur Jean-Louis Robinson rery na hoe mampandany azy izay manaradia ny Filomarika Ravalomanana tsy izahay rery fa kosa samy manana andraikitra ao anatin'io sehatra io izany hoe maromaro ny fikambananao fa ho ana VOT satria sarotra mantsy ny terabaty mahay mandihy hoe terabaty mahay mandihy hoe fatako daholo ny stratégie ny tsirairay satria ho anay VOT zao dia manana paikady manokana izahay amin'ny maha-olon-tsotra anay izay zany tsy mitsabaka any anaty vilaniny andraikitry ny hafa hoe ampanao politika marina fa manona foto-kevitra ara-politika izay fa tsy dia mibana amin'izay fa nenay zany le tena zavatra nisy teo nitondranay takaitra zao mihitsy no arena satria ninina koa nge adisonay vahoaka le izy misy adison'olon-tsotra satria manaiky lembena varimbarina tsy ampy lembilembeny sasany dia any tsy matantytsika malagasy malaza an'izay hoe tsy matanty kely miaritra zay fa le androany dia androany ary zay zavatra zay nefa nisan'ny favoazana donc zany mila fitaizanay ny fotony amin'ny ara-toetsaina izay iverenako foana no hipetrahan'izay miresaka ianao mivaly faty raha malala tokoa zay ary zay zavatra zay tsy lovany lovaitsika tany amin'ny razambe atsika araka ny fahindrena mamalagasy na dia atao hoe tanora ry mba malala tantara ihany fa ny zavatra misy dia lovaina tamin'ilay hoe fanjanahantany le izy ary io fanjanahantany io dia ny tena zava-doza amin'izy io amin'izao fotoa zao vao misy ny fiatraika miseho le fanjanahana ara-tsaina satria tena ny potehana mihitsy le fihavanana mamalagasy io le hoe zarazarao anjakana ka zay zavatra zay no mbola manosika ihany koa anohana ny Filomarika Ravalomanana sy anohana mpandany ny Jean-Louis Robinson docteur Jean-Louis Robinson satria nahoana anisan'ny targetra ary zay nataoko hoe olo-pihavanana izy ary tsy diso mihitsy izy namorona n'ilay toko hoe havana hoe vahoaka aloha ny andrianina satria mba ahafahana mamerina an'izay vahoaka aloha andrianina zay vahoaka no Andriamanjaka dia manana lanjam-be zay averina le sotoavim-pihavanana fiarahamonina tamin'ny taloha izany hoe famelana ary anisan'ny napetrany hatrany zay vetesiny foana zay zavatra zay hoe ilaina ny fifamelana kanefa moa araky ny zavatra hitantsika tsara fa ny gisa mangalaketsa indray ny tao manangam-peo amin'izao fotoana zao le fihavanana nge famelana matoa Filo Ravalomanana vao ny ala teto izy ny filoham-pirenena voalohany indrindra
nangataka famelana tamin'ny malagasy ary nanetry tena na dia atao hoe tsy rary ny ara ny zavatra natao taminy ary fatany fa tsika malagasy koa mantsiny tsy haitsika mihitsy manavaka an'le hoe jadona sy entitra tsika zany rehefa entitra dia lazain'olona jadona zao tsika namen'andriamanitra ny sahazatsika ny tadiavintsika hoe ny be sandry ny ady an'le hoe malalaka dia lasa kaboraraka tsy haiko ny toyny dia zao ny zavatra iainana ka zay koa ny antso hoe izay rehetra izay namana fa tafiditra anatin'ilay fanabeazana ifotony izay masoa amin'ny VOT ary izay zavatra izay no tiako tenenina aminao hoe tsy sanatria fa malifaty fa io kosa aloha dia apetraka amin'ny fahendrena raha tonga eo fitondrana docteur Jean-Louis Robinson ary matoky izay fa ho lasany io zay manam-pinoana ary zay mahatonga ny hoe aza matahotra fa mino fotsiny ihany ary izay zavatra izay no apetraka hoe vitany io ary Flora Valomanana dia efa nametraka an'izany ombenimbeny misy miteny hoe amalifaty izy raha miverina eto olon-kendry izy ray aman-dreny malagasy izy efa niaika izy ny zavatra hoe nangataka famelana efa niaika izy fa vonina hiaray tanana hitantana anatin'ireo le olona jorom-pahavalina nongana azy teo ireo dia efa ataoko izany fa famindrapo ary manambara fa olo kristianina izy dia izay no tiako tenenina hoe raha tia aminay tsy misy olana izay fa ho amin'ny ziriziry tsy mampody ny olona hody eto tanindrazana izay mitsipaka ny soni sy manitsakitsaka ny lalàna dia izay ny ataoko hoe sy manao siosy mipiarabelona aminy mpiray tandrazana aminy izay ny ataoko hoe pozina ary izay ny ataoko hoe any aminy angambany atefan'izay hoe asa nanao gisa mangalaketsy izy nanao hoe mamy antso polisy fito minitra eo sisa ny fandarantsika ny vondron'olotsotra miatrika ny fifidianana amin'ny faharoapolo ny volana desambra satria raha isaina ny andro dia amin'ny herin'ny androany zay daty izay inona no tena andraikitra resinareo eo anatrehana fifidianana ho avy indrindra sambany koa sika eto Madagasikara sady mampiasa bulletin tokana no manao fifidianana kambana dia ny solom-bavam-bahoaka sy ny filoham-pirenena zany ny tiako ambara angambany eo anatin'izay ho anay vondron'olotsotra manokana aloha eo amin'ilay amin'asa dia zay aloha tsy niditra nanandrotsak'olona tiako manambara eto satria misy ny resaka mandeha hoe mirotsaka zapitarika an'ilay VOT mihitsy ny lazaina mirotsaka tsy mirotsaka anatin'ny legislative tsy mirotsaka mihitsy satria ny antony dia zao hoe tsy izay ny tolona ny tolomako teo tsy azo atao ntsony mamitaka vahoaka ary tsy lingilingy amin'ny zavatra tsy haiko tsy natao anao politika nakatoerana mpanao politika fa ny zavatra tiako apetraka foto-kevitra politika no hijoroako toanako izay ampivoatra ny tanindrazako amonjy mipiarabelona amiko izay zavatra izay no hijoroako ny tanko ny olotsotra rehereretra ka tiako atongavana dia izao hoe tsy nitolonaka fahefana fa kosa hitolona hiaro ny safidy ilay safidy narodana teo ny ezahana verina ary matoky sy mino izahay ary mahafantatra izahay fa vitany docteur Jean-Louis Robinson ary tsy manavao azy ny anohany ny ezaka ny fotodrafitrasa fampandrosoana napetraky ny Flora Marc Ravalomanana sy izay arahany ombenombeny moa ny fitarihana sy fanoanana avy amin'ny eny Lalao Ravalomanana dia mipetraka anatin'izay zay malmo izy nankalaza ny anniversaire ny Flora Marc Ravalomanana dia mipetraka ny atranony hoe nisaotra n'Andriamanitra lehibe izay vondron'olotsotra izay mbola nomena tombonandro atrano izy amin'ny adidy ataony amin'ny fianakaviany sy amin'ny tanindrazany ary matoky izay fa olon-kendry izy mahay mametraka an'izay laminasa ary anampy ary tsy sorona amin'ny fampitanatraikefa amin'ny fanampiana ny docteur Jean-Louis Robinson tonga eo ary tanefa tena mahay miara-miasa ary efa tsisy vina amin'ny zareo ny zavatra ataony ny izay zavatra tiako tenenina rehetrarehetra izay zany apetrako hoe ho anay vondron'olotsotra zany dia manana laminasa hatr'izay zay dia mandraindraikitra foana aloha ny andraikitra raisinay amin'izao fotoan'izao dia izay zany dia amin'ny société civile anay izay mijoro ara-dalàna ihany koa ny VOT dia efa nisy ny andraikitra raisinay ny observateur mpanara-maso avy eto tanindrazana izay manara-maso amin'ny profifidana manerany nosy nampitomboana izy io tamin'ity misy ihany koa nefa fiara-miasa ao amin'ny samy mpanohana ny Flora Valomanana amin'ireo mpitarika ny tompona andraikitra amin'ny alalan'ny délégué de vote napiditra olona maromaro izay vote manera Madagasikara satria nilesoka hitanay tamin'ny voalohany teo tamin'ny fiodinana voalohany nanana afaka tsara izahay afaka niady satria nanana proof be dabe izay tamin'ny tsy fetezany zavatra tao mifangalaram-bato ny fiodinana izay mbola tsy
tsy afaka niady izahay satria rehefa tsy manana PV anao a tsy ampy ny PV pelatananao satria ny PV dia amin'ny alalan'ny délégué de vote dia izay no ny masoana izay zavatra rehetrarehetra zay ny hoe nampitomboana daholo izay le lara-pamehana amin'ny fanaraha-masy fifidianana izay ary ho anahy manokana izay mpitarika zay mahatonga anao miteny hoe mangingina tsy mipetraka mihitsy nefa mitety amin'ny Madagasikara ary mifandray tsy tapaka manome toromarika izay tsy vita mifampelezan-kevitra fotsiny a fa tena manome toromarika koa ndreo olon-tsotra hoe amin'ny fanaraha-maso ny safidy hoe mitondra torsy rehefa maty ny jiro ao anatin'ny toerana anankiray fandatsam-bato jereo avy hatrany ny tsikolovy amin'ny lampidepôsy avy hatrany ny vato sy ny sisa amin'ny fanisam-bato mitondra ragilana arorana satria fa varatra tsika izao dia anatin'izay koa ny fanomezana toromarika indrindraindrindra ny olon-tsotra hoe samitsika mandraindraikitra fa tsy maty ny androany amin'ny arona sase fa vitany io fa ny apitso ary ny farany dia farany akoatran'izay dia tena entanina ny olona hoe ahitondra carnet sy penina andray ny tena PV na dia tao hoe ny PV ao anatin'ny bureau de vote ary ny hoe ofisialy tsy azo ambaniana koa nefa fifananana an'izay ambadika ary akoatran'izay ary moa dia misy mifampifanana andreo chef de file maneran'ny Madagasikara ao anatin'izay laminasa ny VOT daholo zany rehetrarehetra zany ary izay ihany koa amin'izao fotoana izao satria tsy mora ny anarana an'ity eto dia miantso ny vahoaka piray tandrazana amiko tiatsika tokoa ho azontsika ny fitondrana fa izahay midina ny fotony amin'ny fampelezan-kevitra izao satria efa fantatra efa ho azontsika ny fandresena fa manetana avy hatrany koa izay amin'ny vahoaka mpiarabelona aminay izahay amin'izao fotoana izao manomana hoe samitsika mba ahiary-pery amin'izay fa tsy hotaitaitra n'le fanentanana sy ny fandrangitana ambadika dia hanonga-panjakana izay ilatsaka eo indray izay hota safiditsika eo satria ny antony efa ampy izay fa tiana ampafantarina antsika fa tsy mora koa ary tsy azo afenina izany ny anarina n'izao lesika rehetrarehetra izao satria ny zavatra misy dia izao aloha krizy fa ao anaty fotoana narenana zao vao tena krizy matahotra ngany vondron'olo tsy matahotra izahay fa tena hoe sao dia hozongozon'ny olona raha mipetraka eo indray docteur tsara manabean'ny olona satria izay le tsy fahareta-pery kely izay foana tsy fiafiana kely izay foana fa matimatin'ny androany tsika olony fo mba entanina mba aza atao olony fotsiny malagasy fa misaina manana asym-panahy mahafahendrena azy amin'ny malagasy zany fa ny zavatra teneniko hoe tsy fatahorana ilaina foana matoko valera fa homanina le vahoaka mba hiomana din izao tsy hirobaroba anatin'izay ahitsinjo vody andromerika na dia tao hoe tsy misy tsony ara ny azo atao an'izay fitsinjovana ny masoandriva izay fa ny tiako tenenina fotsiny dia hoe homanina ny sain'olona ampalalana azy ny zava-misy fa sao dia hoe eo dia eo am'mpanarenana an'le izy izay dia efa manana traikefa ary efa nyteny an'izany ny candidat zay toananay ary matoko ny valeur amin'ny président Marc Ravalomanana izay satria iza moa tsy mainky azy amin'izao fotoana izao ary iza koa moa tsy mainky an'izany docteur Jean-Louis Robinson zany izay mahay manasitrana dokotera nasitrana amin'ny firenena ka noho izany matoko ny valeur rehetra efa saingy izao hoe io tsy atao ohatrany hoe fiaviany loza fa zavatra efa fantatra io fa tsy mora ny anarana zao dia homanina beazina le vahoaka ahisedra izay zavatra zay izay ihany koa dia ampifantarina vahoaka ary zay ny ampandresena lahatra ny olona hoe mila olona manatraikefa efa manana faiza manao amin'izay zavatra zay no miatrika an'io io koa zany le tonga fitenenana aloha zany hatreto hoe antso ataoko amin'ny vahoaka malagasy hoe tonga le fotoana aneho ny vahoaka malagasy satria kiondalana zao na tiana na tsy tiana na tsika hivoaka amin'izao krizy zao anafaka ny fangiry firenantsika na tsika no fangiry firena satria efa latsaka tanteraka efa titaniky tsika zao tsy misy tsony ny sauvetage filet sauvetage ary anatin'izay zavatra zay maisy tsika mijery fa Flora Valomanana raha ite zavatra fotsiny kely izay ny raha niasa kaiky tamin'ny docteur Jean-Louis Robinson tamin'izy ministre ny fahasalamana nanana traikefa zany fa varatra tsika zao andeha fotoanandro cyclone fa nisy akony lehibe ary nanana lara-pamehana isaky ny fivoahan'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny asa sosialy izay tsy azo atao ambany zavatra fa lara-pamehana nisy an'ireny magazay de stockage ireny nisy ny fampianarana amin'ny vahoaka amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary sy ny fampiomanana ny olona mba tsy mba ampihena ny loza tsy tony mazatra nisy ny fanjari-tsakafo ijerena vokatra isa-paritra izay hoentina ampianarana ny olona reny vokatra ra-tsakafo ireny mba isiany le otrikaina
firenena mahavelona ara-tsakafo zay rehetrarehetra zay zany tiako tenenina fotsiny anatin'izay fa hoe marobe zany fa fotoana moa tsy azo ivalaparana fa marobe ny zavatra ataontsika averintsika izay zavatra zay miaraka amin'ny docteur Jean-Louis Robinson ary zay na ny mahafisantsika hoe matokytsika ary minontsika fa ao anatin'ny fotoana fohy nanarena ny dokteran'izany ary matoky any daditsika any Ravalomanana président Ravalomanana sy Neny Lalao izay efa misy moa fikasana no premier ministre zay ny atsoky hoe aza diso fiatefany amin'ny législative fa jereo tsara ny safiditsika fa nizaniza ireo mpanonga-panjakana ny ara-dia taminy dia tsy azo famatsim-bola tsy afaka miala famatsim-bola tsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena aloha manarina an'izao ary tena famatsim-bola tena izy fa tsy famatsim-bola ohatran'ny sasany hoe lazaina tsy mandray famatsim-bola tao anatin'ity fotoana teteza mita fanonganam-panjakana ty nefa famatsim-bola maizina fa mangarara sy madio ny amatsim-bola antsika miaraka amin'ny Union Européenne sy ny sisa tapitra ihany koa ny fandaharana rehefa somary mihoatra kely ara ndray mibava afahana mitraka mandram-piona mampijery atsika ny antso ataoko dia izao hoe mamerina trany an-trano sy manamafy ny antsoavo atao amintsika olon-tsotra maro anisa vahoaka malagasy tsy vaky volo fotoana zao isafiditsika ny lalakale atsika apetrao ny fitokisana any amin'ilay dokotera mahay izay antoka iray afahantsika amerina ny asa tany asy ny tanindrazana amerina n'ilay fihavanana ary ihany koa anasitrana ny firenena sy ny ratrantsika ary jereo ihany koa ireo olo matoky mba tena olona mahay lalàna araka ny tena izy no safiditsika ao anaty législative fa aokotsika tsy varimbarina fa enjana sy goavana ny atrehana atao anatin'ny 5 taona zay ny babena ankitra napetraka ireo mpanonga-panjakana kaokatsika tsy hojambenany an'io fa hitsinjo ny avy ho amin'ny fitaranaka varamandimby dia mirary soa dia misaotra anao namana fa eny ary raha matoa sarazo hoe avy amin'ny vondrorotsotra no vahiny teto tamin'ny fandaharana tamin'ity alina ity kasitrahana ny teknisianina toraka izany ko ianareo mpijery rehetra nanaraka ny resaka hatramin'ny farany mandrapitafa tompoko